Ny sitrapon'Andriamanitra idealy sy ho fanarenana. Tsy manafoana ny fitantanan'Andriamanitra ny fikasany ratsy ny olombelona. Izany lohahevitra izany no anasako anao am-pitiavana indray amin'ity alarobia fa 7 volana febroary ity. Miaraba antsika rehetrarehetra any amin'ny toerana izay misy anao any. Miaraba antsika satria tafahoana soamantsara indray samy faly ary misaotra anao amin'ny fanaranao tsy tapaka ity fandaharana efa mahazatra antsika loatra ity. Tahaka ny mahazatra dia tononona mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo. Ary ingany izao fotoana izao mba hatsapahantsika fa misy fitahiana homanin'Andriamanitra ho anao amin'ny alalan'ny fiarahamandinika ny ten'Andriamanitra. Koa mialohan'ny arahantsika mandinika dia hiaraka hivavaka isika. Raha inahity tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao indray izay no ny fitantananao anay tsiraray avy. Nomenao ny torimaso nandritry ny alina izay, ka na dia atao hoe toa andeha namaky ny lohasaloko ny fahafatesana aza, dia nofoazonao tamin'ity maraina ity, ka tafahoana indray miaraka mandinika ny teninao ankehitriny. Mamelany heliko satria mpanompo tsy mahasoa ihany izahay, ary eo ka ny fanenao masina mba ataonao aminay mba hahatonga ny teninao isy vokany eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Dia mitahiry izao mpiara-midinika amiko izao fa ny vavaka tononona sy angatahana nohon'ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana isany, hitantsika tamin'ny omaly fa Andriamanitra dia maniry mandrakariva ny tiavantsika azy. Kanefa na izany na tsy izany aza, dia tsy maniry novinanoviana Andriamanitra fa manaja ihany kosa ny safidintsika. Andeha ho jerevantsika ary ny voalaza amin'ny bokin'ny Efesiana toko 1 izay iompalantsika amin'ny dinidinika somary hafahafa, somary manahirana ihany ny miaino azy, manao hoe ny sitrapon'Andriamanitra idealy sy ho fanarenana. So ny voalaza amin'ny Efesiana toko 1 ka manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 manao hoe: rehefa nampafantary ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika, araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany, hatanterahany fitondrana atao mandrapatapitry ny andro voatendry, hanangona zavatra rehetra ho iray ao Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany, dia ao aminy. Ao aminy koa nanaovany antsika ho lovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra, araka izay ankasitrahany fona. Fantatsika tsara fa Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. Tsy azo tsika sainsaina ny herin'Andriamanitra. Manana ny rehetra Andriamanitra. Fa misy teny somary manahitra antsika izay voalaza amin'ny andinina izay nosoratan'ny Paoly io. Ty andinina ity moa zany dia anisan'ny hoe fiarabana nataon'ny Paoly sy fidirana nataon'ny Paoly an'Andriamanitra noho ny soa sy ny avitra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny lalana Kristy teo anivon'ny fiangonana. Ka rehefa mandinika isika dia nisy teny anankiray hoe araka ny andro voatendry ary notendreny rahateo. Misy fanendrena. Ilay teny hoe fanendrena eto dia tsy mampianatra akory ny ten'Andriamanitra fa mamaritra ny tantara amin'ny fomba anankiray manokana Andriamanitra. Mazava loatra zany fa azony olona atao ny manapa-kevitra samy rery. Azony atao koa nefa manapa-kevitra mialoha nefa mihevitra ny fahalalahany hafa izy. Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra dia manana drafitra, manendry ny drafitra ho amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Kanefa dia amin'ny manaja ny safidin'ny tsiraray avy no ataony. Averiko ny mandeha fa ny lohatentsika atao androany eny koa dia milaza hoe tsy manafoana ny fitantanan'Andriamanitra ny fikasany ratsy ny olombelona. Andriamanitra no mitantana ny tantara. Ary indraindray aza ny zavatra ratsy iverin'ny olona ataon'ny olona aminao, dia azon'Andriamanitra atao ny mamadika an'izany ho tsara sy ho fitahiana ho an'izay manodidina anao aza. Tadidintsika ve ny tantaran'i Josefa any amin'ny bokin'ny Genesis toko 10. Misy filazana nataon'i Josefa tamin'ireo rahalahiny
rehefa timbia dia mpamaramparana ny tantaran Josefa ny soratra masina dia zao no voalaza ao amin'ny Genesis 10 ka eo amin'ny 9 hoy ny voalaza le teny amin'ara Jesosy. Ianareo no nisaina hanisy ratsy ahy. Ianareo no nisaina hanisy ratsy ahy. Fantatsika tsara ny tantaran Josefa, ny fankalany reto rahalahiny sy ny eritreritreto rahalahiny mba hanafoanana ny amin'ny Josefa ka saika novonoana namidy alavitra ny tanàna kanefa dia zao ny zavatra nitranga nambaran'ny Josefa manao hoe ianareo no nisaina nisy ratsy ahy fa Andriamanitra kosa nisaina izany ho soa hanao tahaka an'izao anio izao hamelona olona betsaka. Ry mpiara-midinika namana isany, mahafinaritra ny fitantanan'Andriamanitra ny tantara. Andriamanitra zany tsy manafoana mihitsy ny fitantanany na dia eo aza ny fikasan'ny olona anisy ratsy antsika tsirairay avy. Mahafinaritra fa hitantsika eto tsara zany ny fomba ahafantarantsika fa mahefa ny zavatra rehetra eo amin'ny tantarantsika olombelona, eo amin'ny fiainantsika rehetra Andriamanitra. Koa le teny hoe idealy sy fanarenana no resantsika vetivety amaranantsika azy. Eo amin'ny ty toe-javatra ty araka ny voalazantsika tany eo rehetrarehetra tany na dia fanirian'Andriamanitra aza ny atonga ny zavatra rehetra andeha araka ny sitrapony dia tsy izany raha teo marina fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra kanefa tsy ny rehetra akory ny manaky azy. Hitantsika tsara ao amin'ny filazantsara ny Lioka 7:17, ny filazantsara ny Lioka 7:17, ny Salamo 120:20 dia nanana faniriana mihitsy Andriamanitra enganie ny oloko mba heno ny feoko, enganie ny oloko mba anaraka ny sitrapoko. Ary nisy alahelo mihitsy aza no lazain'i Jesosy manao hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, impiry hamono tanàngona anareo kanefa tsy nety ianareo. Na dia mahefa ny zavatra rehetra aza Andriamanitra dia tsy maniry izy. Koa le teny hoe idealy sitrapon'Andriamanitra sy ny hoe sitrapon'Andriamanitra ho fanarenana dia izao no tiany ambara. Ilay hoe idealy sitrapon'Andriamanitra zany hoe ny fanirian'Andriamanitra dia tiany mihitsy raha toa ka manaraka ny sitrapony ny tsirairay avy. Ary le hoe ny sitrapon'Andriamanitra ho fanarenana kosa dia ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy no ampifanarahana amin'ny toe-javatra anankiray mba hifanaraka amin'ilay fanirian'Andriamanitra. Ka hitantsika eto zany androany ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia maniry ny soa, maniry ny ho tsara amintsika tsirairay avy ho anao zany. Ka na dia atao hoe misy aza olona sasany mieritreritra ny anisy ratsy anao, ny idealin'Andriamanitra, ny fanirian'Andriamanitra dia ny anarina ilay zavatra tahaka ny tsy nety ho amin'ny tsara ka hatonga ilay toe-javatra rehetra ahasoa sy hitondra fitahiana ho an'ny manodidina anao. Ry mpiara-midinika namana androany dia tiako ny ampahery anao fa Andriamanitra dia tsy mamela anao ho resy. Andriamanitra tsy mamela anao angasiasy manoloana izay mety fikasan-dratsy ny olona tsirairay avy. Fa ny angatahana aminao kosa dia izao matoky ny fitantanan'Andriamanitra. Josefa na dia teo aza ny toe-javatra mafy izay niainan'i Josefa, fizantoetra amin'ny fitsapana maro samihafa dia nifikitra tamin'Andriamanitra satria fantany fa ny idealin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany na dia eo aza ny toe-javatra sarotra dia manarina an'izy ireny Andriamanitra. Dia mirary izy soa, mirary faherezanao anao ka na iza aleanao androany na inona ataonao androany dia manana idealy manokana ho an'ny fiainanao Andriamanitra mba ho fanarenana ny fiainantsika ho araka ny sitrapony. Andeha hiaraka hivavaka isika amaranantsika izany dindinika izany. Rainay tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao izahay fa afaka nandinika izany loha-hevitra izany. Mety tsy ho takatray habetrany ny tianao ambara kanefa matoky izahay fa manana ny hevitra hiverana anay ianao, manana ny idealy mba hanarenana anay ianao. Koa mangataka aminao Andriamanitra mba hitantana anay mandrehitra izao tontolo andro izao. Mitahia izao mpiara-midinika amiko izao engane ny fahasoavanao mba ho aminay tsirairay avy. Amin'ny anarana Kristy no angatana ny vavaka. Amen.